Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Izao jaune dia manao batisanareo amin'ny rano amin'ny fibebahana fa ilay avaoriko no mahery noho izao ka tsy mendrika hitondra ny kapany aho zao. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Ivavaka isika tompoko. Mankasitraka mankatelina indrindra anao zay ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, manondrika ny foamam-pananay, ny sainay, ny tenanay iray manontolo eto ambany fahasoavanao mba hisaotra sy hideranao, ankalaza ary anome voninahitra anao ry Andriamanitra tomponay satria ianao tokoa anie no antom-pisianay toy izao hoe ianao no mbola tsy mitsahatra mikarakara anay ary manara-maso ny fiainanay iray manontolo, ianao no mandray an-tanana ny fiainam-panahinay, miaro azy koa mba tsisy hanimba. Mbola misaotra anao ihany koa anefa izay tompo satria mbola nomenao fahafahana indray handray ny teninao amin'ity maraina ity, teninao izay mitondra aina vaovao anay isan'andro, mitondra anay ihany koa fahasalamana, na ny ara-panahy, na ny ara-tsaina, na ny ara-batana ihany koa azy. Koa mangataka ny indrafonao lehibe zay Jesosy mba diovy amin'ny raha sonay zay mba tena adio tanteraka, ho afaka amin'ny fahalitoana sy ny tsy fahamarinana rehetra, ary mba avelao koa tompo malala ny fanahinao masina, hiasa mahery ao anatinay, hanampy anay tsirairay avy, andre hiaino ampitiavana ny hafatrao, hitahiry zany eo am-ponay ary eo ampiarinay eo amin'ny fiainanay isan'andro. Ampio koa zay hitandrina ny zany didinao zany ary indrindra hatahotra anao eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Mangetaeta ny teninao zay Jesosy koa miteneny araka ny fombanao fa vonona izay olonao andre ny hafatrao. Dia amin'ny anaranao masina sy manan-kerevany Nazareta Jesosy no angatahako sy anovako izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika vatsim-panahy ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko 7:7-20 ka hatramin'ny 30. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Ary rehefa lasa ny iraka Jaona dia nilazany Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe izaho inona no nalehanareo tany anefitra? Volotara ozongozon'ny rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo tany? Olona mitafy lamba soa va? Indro ny mitafy lamba soa sy mihinan-java-pi dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaho inona no nalehanareo tany? Mpaminany va? Eny hoy izao aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy, fa izy ilay voasoratra hoe indro izao naniraka ny irako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo anoloanao. Lazaiko eo aminareo amin'izay nateraky ny vehivavy, tsy misy lehibe noho Jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandrea dia nanambara an'Andriamanitra, satria natao batisa tamin'ny batisan'i Jaona izy. Fa ny fariseo sy ny mpahay lalàna kosa nandà ny fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanantona ataon'i Jaona batisa izy. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no entsitsika angalana vatsim-panahy amin'ity maraina ity. Raha naniraka ireo mpianany roa lahy tokoa Jaona mpanao batisa ho any amin'i Jesosy Kristy anontany hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Jesosy Kristy kosa tamin'izay fotoana izay teo dia nanatanteraka ny asany fanasitranana aretina maro isan-karazany, dia mbola naniraka n'izy roa lahy indray andeha any amin'i Jaona ilaza ireo fahagagana rehetra zay reny sy hitany tany nataon'i Jesosy Kristy. Ary avy eo Jesosy dia mbola niresaka momba ny Jaona mpanao batisa tamin'ny vahoaka, nijoro vavolombelona momba azy ihany koa, mba hahafantaran'ny olona ny Jaona tokoa hoe iza marina ho Jaona, inona no asany, manao ahoana ny fomba fiainany, ary inona no tanjon'Andriamanitra amin'ny antom-pisiany ety an-tany. Tamin'izany anefa dia fanontaniana no napetraka Jesosy tamin'ny olona, ary fanoharana ihany koa no nataony mba ilazany momba ny Jaona. Hoy tokoa mantsy Jesosy Kristy tamin'ny vahoaka hoe izaho inona moa no nalehanareo tany anefitra? Marihana aloha fa ireo olona rehetra marobe ireo dia olona notorian'i Jaona momba ny batisany fibebahana avokoa,
ary dia be dia be tokoa ny resy lahatra ka niaiky ny fahotany. Tao ihany koa anefa ireo mpanoradalàna, fariseo sy mpahay lalàna mba nandre ihany koa ny afatry ny tompo nentin'i Jaona, fa nanamafonyfony izy ireo ka tsy neta nanaraka izay nolazain'i Jaona. Dia mbola nametra-panontaniana ihany Jesosy hoe izaho inona tany inefitra moa ianareo raha nandeha tany e? Jesosy Kristy raha namaliny izany fanontaniana izany, telo no zavatra fanontaniana napetrany tamin'ny vahoaka dia hoe izaho volotara nozongozon'ny rivotra ve ianareo? Sa izaho olona mitafy lamba soa sy mihinan-java-py? Sa koa izaho mpaminany? Inona marina no tena tianareo hojerena tany inefitra tany hoy Jesosy? Ireo fanontaniana ireo ry havana dia tsy hoe fanontaniana napetrapetraka fahatany akory, fa tena nataon'i Jesosy Kristy tokoa mba ilazana ny toetra sy ny mombamomba fiainan'ny Jaona rehetra. Raha nanontany Jesosy hoe izaho volotara ve no nandehananareo tany inefitra, dia satria ry havana ny volotara dia bozaka maniry eny tendrombohitra eny, tena mafy fototra be tokoa izy, ka na dia ho tsofo ny rivotra mahery azy izy tsy ampiotsona azy izany na koa hanongotra azy. Tena mafiorina tanteraka tokoa ny fakan'ny volotara. Dia toy izany koa ny zavatra tian'Andriamanitra ambara momba ny Jaona, na dia nienjehana azy izy, nataon'ny olona tsinotsinona azy izy dia tsy nampienana na nafoana ny fandraisen-dahatra izay napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny Jaona akory izany. Tsy nanafoana ihany koa ny fahasahiny nanambara ny afatry ny tompo momba ny fibebahana koa izany, satria Jaona anie dia tena lehilahy mijoro mandrakariana amin'ny heviny tokoa e. Ny tanjon'Andriamanitra koa ry havana, raha nampandre asika izao antso izao sitrapony izao dia mba te hahafantatra ny momba antsika koa ny Andriamanitra e. Isika koa ve mba tahaka ny Jaona, manam-piniavana ary tena resy lahatra tanteraka, hanambara ny afatry ny fibebahana avy amin'i Jesosy Kristy ho amin'ny olona rehetra amin'izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao. Vonona koa ve isika sa tsy vonona mba hanambara sy hijoro vavolombelona amin'ny fahamarinan'ny tompo eo anivon'ny fiarahamonina ray manontolo, ary vitantsika koa ve ny hijoro mandrakariva amin'ny finoantsika na dia ao anatin'ny rivo mahery aza. Jaona tokoa mantsy ry havana dia manentana ny olona rehetra isan'andro mba hibebaka sy hatao batisa, ary manambara amin'ny olona ihany koa izy fa tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny fanao ratsy rehetra, ka tokony hibebahana sy hialana tsy hiverenana intsony. Tao anatin'izany dia maro ny resy lahatra sy nanaiky sy nanaiky, kanefa atao koa ireo mbola nanamary tena sy niziriziry tamin'ny heviny hatrany, ka nahatonga an'i Jesosy Kristy koa mbola nanontany azy indray hoe nizaha inona tany nefa no nalehanareo tany inefitra e? Nizaha olona mitafy lamba soa sa mihinan-java-py? Any an-tranon'ny mpanjaka no ahitanareo izany hoy Jesosy, fa tsy i Jaona velively mihitsy akory izany olona izany, satria Jaona hoy Jesosy dia tena olona tsotra, ary dia mariny ny tenin'ny soratra masina tokoa izany ao amin'ny Matio 7:1-4, fa milaza hoe fa ny fitafiana izany Jaona izany dia lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Izany hoe tena olona tso-piaina ary manetry tena tanteraka tokoa Jaona, miaina amin'ny zavatra tsy mahafinaritra sy tsy manintona ny hafa ihany koa. Koa raha mitady olona mihaja sy tsara fitafiana ianareo ho Jesosy malala, dia tsy Jaona mihitsy akory izany. Tokony hitandrina koa isika ry havana, satria amin'izao fotoana farany izao dia tena be da be tokoa ny velam-pandrika velarin'ny devoly eo anoloantsika. Alefa ny devoly ny fitiavan-karena, alefa ny devoly ny fizahazahoana, alefa ny devoly ny fitiavana laza sy voninahitra, te hiaina mihoatra noho ny sasany. Koa raha tratran'izany isika ry havana, dia tsy hanana fanetretena sy fahatsoran'izany mihitsy akory, ary farany aza angamba dia mety ataontsika fitadiavana tombontsoa ny fivavahana. Izao sitrapon'Andriamanitra tonga amintsika tsirairay avy izao koa dia nentin'i Jaona hitaomana antsika mba hifona sy hibebaka amin'ireo toetra ratsy rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra vitantsika teo anatrehany, dia mba hanahaka ny toetran'i Jesosy Kristy koa isika, tsara, tsotra sady be fanetretena. Tsy mbola nentina angina ihany koa nefa Jesosy ry havana, fa mbola namerina nanontany fanontelo indray hoe izaho inona tany inefitra aza no tena tianareo natao e? Izaho mpaminany ve? Raha izany no tadiavinareo dia mihoatra noho izany Jesosy mihoatra noho izany Jaona hoy Jesosy,
satria jauna anie ka tsy mpaminany fotsiny fa izy koa ilay voasoratra o amin'ny 7:20 voanovaka itsika teo hoe indro izao naniraka ny irako ialohanao izay amboatra ny lalanao eo anoloanao. Zany hoe jauna zany ilay nirahin'Andriamanitra ialoha lalana an' Jesosy Kristy. Tsy manambara faminaniana toy ny mpaminany fotsiny jauna fa tena mpialoha lalana an' Jesosy Kristy mihitsy izy, manomana sy mandamana mialoha ny zavatra rehetra alohan'ny hatongavan'ny zanak'olona eny amin'ny rahona lanitra. Isika rehetra izao koa nery havana mba natsoan'Andriamanitra hitory ny filazantsara an' Jesosy Kristy mandra-piaviny. Nantsoiny ihany koa isika hanomana ny fiainam-panahin'ny olona rehetra ho amin'ny fiverenan'ny tompo indray. Eto dia hita fa tena mizara roa mazava tsara tokoa ny olona nandre ny hafatra izay nentin'ny jauna. Ao ireo olona tsotra dia hita fa mora mandray sy resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tonga dia niaiky ny fahotany ka nibebaka. Fa ireo fariseo, mpanoradalàna sy mpahay lalàna kosa dia nandre ihany fa tena tsy misy fiatraikany teo amin'ny fiainany mihitsy. Zany dia nandatsodro zao ny fikasan'Andriamanitra izy ireo. Mampalahelo anefa ry havana fa mbola fiainantsika marobe tokoa izany ankehitriny. Ao ny mpanompon'Andriamanitra, ao ny olon-tsotra, marobe isika rehetrarehetra no tsy mety mandray ny hafatry ny fibebahana avy amin'ny Jesosy, avy amin'Andriamanitra. Tsy mandray ihany koa an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, fa dia manamary tena mandrakariva no atao tahaka an'ireo fariseo sy mpahay lalàna. Jesosy Kristy anefa ry havana raha tonga tetỳ amin'ny tany dia olona tsotra izy, laika, tsy hoe mpisorona izy na mpahay lalàna na koa hoe tompona andraikitry ny toeram-pivavahana, fa tena olona tsotra anie Jesosy kanefa dia mampiaiky ny olona rehetra ny fahaizany ny tenin'Andriamanitra. Isika kristiana izay mpanaradia an'Andriamanitra koa ry havana, manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia mila mijoro tsara amin'ny finoana ahafahantsika mitory ampahasahiana ny filazantsara an' Jesosy Kristy tsy misy kilema ho an'ny olona rehetra fa tena mila n'izany tokoa ny olona manodidina antsika amin'izao andro farany izao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Mankasitraka indrindra anao izay ry Andriamanitra rainay fa tena resy lahatra amin'ny fitiavanao anay sy ny fikarakarànao ny fiainam-panahinay tokoa izahay. Misaotra Jesosy satria tsy mety sasatra ianao, tsy mety mionona ihany koa ianao fa mitady ny hevitra mandrakariva mba hahatonga sainanay hifona sy hibebaka hiala amin'ny ratsy rehetra vitanay izay teo anatrehanao. Miezaka foana ihany koa ianao mitady ny fomba maro samihafa mba hanapahanay hevitra hiverina tanteraka aminao ary indrindra ihany koa ho tianao, hanajanao, hankatoanao, hanohy ny asa rehetra izay vitanao teo aloha, hitory sy hanambara ny filazantsaranao amin'ny olona rehetra izay tsy mbola mahalala anao, izay tsy mbola mandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ary koa ireo izay mbola manamafy ny fony ka miziriziry amin'ny otany sy ny tsy fahalalana. Raha hanatanteraka an'izany asanao zany nefa izay Jesosy dia tianao koa zahay mba ho mpanompo tena tso-piaina, be faneitretena tahaka ny jauna izay nasehonao anao androany. Izany Jesosy no andolianay hankofany foamam-panahinay eo anatrehan'ny tongomasinao sy ny fahasoavanao, satria tsy manana an'izany toetra ny jauna izany anie zahay tompo malala, koa mamelany elokay mamindrafo aminay Jesosy, fa lavitra anay ny faneitretena. Feno avy navim-panahy ao anatinay raha manao ny asanao izahay. Koa meteza Jesosy hanadio anay amin'ilay raha sonao izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana Jesosy, fa ampy hanadio anay tanteraka ny rahanao, ahafaka anay amin'ny fahalitoana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary mahavelao koa ny fanahinao masina hanampy anay isan'andro isan'andro, hahalalanay sy hankatoavana ny didinao, hanomponay ianao amin'ny mpitiavana, hampifaliana ary hampaneitretena tanteraka, dia tena hitory ny hitory sy hanambara ny filazantsaranao ampasahiana izahay amin'ny olona rehetra manodidina anay amin'izao andro farany izao. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika, mba ataon'Andriamanitra antsika ho mendriky ny fiantsonana isika, ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asany finoana, mba ho ankalazaina ao amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary isika ho aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen. Andao andray sy ampitoetra ny hafatry ny fibebahanao.